Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fantatrao ve inona no doa izay naverimberiny mpaminany sallallahu alaihi wasallama fony izy mbola velona. Ary ity doa ity dia naverimberiny matetika ao anatin'ny ray andro. Ary raha ianao ihany koa manatanteraka sy mamerimberina na mangataka amin'izany doa zany, dia azo fahatsarana anao ety ambony tany ary azo hatsarana anao amin'ny andro izay verenantsika amin'ny Allah any ankoatra. Tsy inona izany doa zany fa ilay fantantsika rehetra hoe Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Izay midika hoe Tompo Allah, omeo hatsarana izahay ety ambony tany ary omeo hatsarana izahay any ankoatra, ary avoto izahay amin'ny famaizana sy ny fanasaziana ao anatin'ny afobe amin'ny andro farany. Repiny Islam, raha matetika ataonao izany doa izany ary mino ny Allah ianao, dia efa nanaraka ny sordalany mpaminany sallallahu alaihi wasallam satria nangataka doa amin'ny doa izay tena tiany indrindra sy naverimberiny indrindra ao anatin'ny ray andro. Faharoa, azo hatsarana sy omeny Allah hatsarana anao ety ambony tany, dia ny vady endry zany araky ny fanazavana ireo manam-pahaizana. Ary omeny Allah ihany koa anao hatsarana any amin'ny andro farany, any ankoatra zany dia ny paradisa araky ny voalazan'ireo manam-pahaizana ihany koa. Ary mazava ho azy fa arovany Allah subhanahu wa ta'ala anao amin'ny famaizany afobe izay tena mamaivay, izay tena mampijaly ny olona amin'izany andro farany zany. Ka mangataka amin'ny Allah atsika rehetra arovany Allah amin'ny famaizany afobe, ary omeny Allah hatsarana eto ambony tany, ary omeny Allah hatsarana any ankoatra, dia ny paradisany Allah apartao betsaka any amin'ny olona ity doa ity. Ary ampianaro ny vady aman-janakao ary miaraka mamaky an'izany nareo ny maraina sy ny hariva fa ho azonareo izany hatsarana izany. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.